Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ty herinandro ity. Nanambady fanahy. Tantara no Siratany. Ariel sy Alkitefson. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Ny aina avy ity, Iasina avy ity, niaraka tamin'ny ny aina Razafy, Fahendrena Raherinambinina, Mamitiana Jeremia ary Nalidzao. nanantotoza sy nikirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Andro faharoa. Voninahitra ny eo amin'ny raisiny zanaka ny fanahy masina. Amen. Fo masin'i Jesosy, mantoky anao zahay. Fo madio Maria, mivavao anay. Anjely mpiambina anay, ambeny siarovy ny tenanay. Masinda Benoa, enganeny azy fijaliana mba ho faniloko. Tsy anjaka amiko aneny devoly. Miala amiko ry Satana, ny zava-pisotro izay araraka ao dia ratsy avokoa. Boboanao ihany ny pozinao. Masinda Benoa, vavao anay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tovovavy ray. Linda. Andriamanitro. Arovy izy. Inona aloha ny tokony atao e? Sitraka. Iza moa dilevoniko teo. Ndraso aloha. Allô? Sitraka. Allô? Tatafara? Mahafantatra tovovavy hoe Linda ve se? Ie, Linda. Mahafantatra fa ahoana Tatafara? Ka azo selazaina avy hoe aiza izy zao? Toa hoe lasa nitady ny olokino Iasina mpiara-mianatra aminay. Zahay ary anie zao tokony hikondoha momba ny exposé anay aty amin'ny Iasina nefa izy tsity. Sorsia, tany tondomindoza ny ainy. Ahoana tsara hoe Tatafara? Fa misy inona ry Tatafara? Aiza izy zao? Tsy azoko veloka ry se ny tena misy azy a. Fa mivavao azy fa atombotra ny fotoana mety ilain'ny fahavalo ratsy azy. Dia izao, andramantsona matetika izy. Andrasara hoe efa nasaikana tsony Iasina izy fa tsy mandeha hono ny telefônina le. Izao aza mitsahatra ny vavaka ho azy fa tsy lavitra azy ny ratsy sy ny velam-pandriny. Laniko ty. Ela ny titiavaka anao ilay mpamodika ny fiainan'ny zanak'olombelona. Hitako ianao izao ary tsy hamelako ratsy fongotra. Fa iza ilay teo iny ry Sitraka? Tatafaranay ny Iasina. Mopera izy ary mipetraka any Atsirabe any. Tany Kanada tany izy moa nandritra ny 5 taona no izao miveriny eto izao indray e. Zany ve? Nandalina momba ny siansa mistika izy ary akoatra ny mampirehetra aziko. Manana tsindrimandry izy ary mahalala zavatra maro amin'ny momba ny fanasin'ny tontolony ihany koa e. Ary taiza no nahalalany an'i Linda? Mety hoe fantany tamin'ny alalan'ny tsindrimandry angamba satria izy Linda aloha mbola tsy niona ary Linda koa vao tamin'ity taona ity niakatra teto tanafa tany am-fianarantsoa foana hatramin'izaiko. Laliny izany, le niteneniny teo izao no mahalasa ny saiko. Na za koa aza ny Iasina tena vaky mihitsy ny lohako e. Fa valo ratsy. Tandondomindoza. Aleo hoe andramako atsona indray. Eny ary. Atsoa indray hoe. Tena aizo anabila foana. Dia inona ary zany no atao? Inona no atao Iasina? Ahoana raha maninona ny Linda? Aleo mivavaka e. Mivavaka ho azy. Mba ho tafaverina soamatsara eto izy androany. Tsy hay izay zavatra mety hatrehany amin'ny manko. Tena marina tokoa zany e. Sady matoa ny mopera ny lazan'izany dia misy zavatra efa azo na mahazo azo mihitsy any e. Ka izay ny eo ahy e. ary tovarina be ao ianao e. Ahoana hozy ianao? Mahafinaritra anao ve ho ahatoko? Mahafinaritra ka. Nositoko hafahafa be indrindra.
Saingy toa vao maika manome endrika ny ato anatiny izany. Tsy raha indray reto fanaka maro samihafa amirapiratra ary voavoatra tamin'ny volamena. Afaka mipetraka ianao mazoa toerana. Misaotra tompoko. Salon tsara be ity hipetrahana ity. Andaso vetivety naka zava-pisotro aloha mba sotrosotrotsika eto vetivety fotsiny Lasa nitsangana izy namonjy an'ilay efitra iray misy varavarana misy litera hoe M. Tena tsy manana hery andavana izay teniny akory Zay ny dia tavaverina. Io ny veranao io. Afaka tonga dia mafidina ianao amin'izay fatra hitiavanao azy mihitsy atao. Napidina tamin'ny verana izy. Karazana zava-pisotro inona koa ity toa hafahafa. Miloko maitso hafahafa. Aza mihafahafa rery Linda. Eo fasiko ny veranao raha menatra ianao eo. Eo ary Sahy. Eo tsinny. Mamimamy hafahafa izany. Linda, afaka mametraka fanontaniana aminao ve ahako? Napetrao fa tsy manina re Ka zao ary, manana olana ara-pitiavana ianao sa diso Za ve? Tsy haiko. Nilazaka anazy eo olo tiako nefa tsy tratrako tao an-trano intsony izy. Ary nisy nahita izy fa nitondra vehivavy hafa hono. Dia tiako eto milaza aminao fa marina tokoa ny voalazan'izay olona nilazana izany. Mampirafy ianao ry io. Mitodinga any amin'ny rindrina. Misy sary mipoitra tsikelikely eo amin'ny rindrina. Andray, fa manofo ve asa Rio? Fa ahoana izao ry malotro Ahoana amin'ny ahoana fa reny hitanao reny. Mampirafy ianao ry io. Ary tsy manonofo velively ianao fa zava-misy ny hitanao maso teo. Tena Rio iny fanoraka tamin'ny tovovavy. Tsy mendrika azy ny fitiavanao ry Linda. Rio, tena tsy mino ny saiko Rio, dia vitanao tokoa ve? Raha sitraka dia miondany eto tratrako Tsaro fa hijaly foana ianao raha mbola hiaraka aminy satria tsy hiova mandrakizay izy. Foniodana teto an-tratrana dia toa misy hery mifindra izany makaty anatiko. Mangovotra ny vatako. Maina ho azy hatramin'ny ranomasoko. Tsapako hoe feno fahasambarana eto anilany. Malotro, sambatra eto an-tratranao. Banjina amin'ny maso izy. Malotro. Linda, vonona ny fankaty amiko ve ianao? Eny, vonona. Mbola tao anaty nofy dia efa papinao ny amiko manontolo. Ianao le niriko atrin'ela ry Linda. Ary manomboko izao dia ianao. Ary zaho anao. Tsisy asaraka antsika intsony na tontolo aiza ry Linda. Ka zao akia. Ao izay ry tiako. Ndao ara hoa. No tantanany efitra hafa indray ty hidirana ity. Efitra madio sy milamina ny ato. Ary iny ity eto amin'ny tany eto ity. Faribolana misy kintana ao anatiny. Ny taritiny hijoro miaraka aminy eto afovoany. Agbaera to semlando. Falsa malfaro. Misato emlato malfaro saritana. Fa ina daholo ary izany tenen'ny Malotro izany. Ny tanako amin'ny tazona. Ary lasa mangatsiaka be izany tanana izany sady mangovongovotra be. Sahy. Vita ny fanamafisana fo atsika ry Linda. Raso reto misy zavatra omeko anao aloha reto Fa ino ty boaty maintimainty? Ndaso kafako. Rojo volamena dia peratra. Eo ampanaoviko anao. Eo ary Sahy. Vao dia tia ambizonako ilay rojo dia toa matsiaro sambatra be izany misaotra betsaka ry Malotro. Sambatra be malala. Azalana eny ambizonanao sy ny tananao reny ry Linda. Matikisaka izy tiako fa
tsy ala ty amiko mihitsy reto Mipitiavako anao ry. Manomboka izao dia tsisy akasika anao tsony. Ary izay ny manao azany kosa dia fahafatesana ny tamana. Ary andao tesiko mody amin'izay aloha ianao fa sao dia tara loatra e. Aloha olona aloha reto vilia reto dia miakatra manao vavaka ariva e. Misokatra ho azy ny varavarakely. Mitsoka mafy makaty izany rivo izany fa aloha idina ka. Zay. Fa isan'ny mikaikakaka izany. Fa iny tomapokorompaka anao mopero. Tomatomaty ihany koa ny jiro. Ary misy rivotra mifofofo koa anie izany. Aiza le baiboly ve? Efa ny atokotany izany e. Somary nafindrako toerana kely ihany aloha satria tsy dia ilaina loatra amin'izao ory izao. Rainay izay ny an-danitra. Masina ny anarana. Ary toa mivavaka. Tongany ny firavakana. Toa misisisy milasaka daholo le vilia tetsy ambony latabatra. Fa izy ianao e? Fa izy ianao? Zany mpandimby an'ilay fanahavonoana roa taona lasa zay e. Zanaky mamonina. Anamparimiriatrafo ny sazanao. Eto ny sazaka. Ary efa vitako ny dingana voalohany e. Efa analinda. Eto a Madagasikara no marako rehefa noroasinao avy any Kanada e. Miala eto amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Zay fa veloma dia mandra-piona mopero. Lasa be. Lasa. Loso zany marina. Aloha mivavaka. Tena aloha mivavaka aloha. Maneno izany telefônina izany. Aiza moa izy teo? Hito kaika. Allô? Allô, Yasna? Linda? Fa taiza foana kindria? Tantara lava be ky izany a. Tonga afa aty an-trano dia tantaraiko andry daholo. Salama tsara ve alondry e? Salama tsara ka. Fa afaka mankaty ve ho andry? Voerany ato aminay a. Ary nareo sy Rio ve efa neona ihany? Tonga afa aty zao dia aty ho afandriko. Andraso ary fa era ato an-trano dia hiomana vetivety dia lasa e. Iandrendry ato a. Okey kia. Fa ahoana ary izany? Taizy Lindany tsy hita omaly tontolo. Tsy voavaliko eto izany fa aleo makamy mihitsy e. Aiza moa ny eny teo? Tsy ato ny asana fa efa lasany amin'ny Linda. Zany hoe efa tonga zany Linda. Dia maninona nefa ny tsy niantsoka? Mba mahagaga izany. Aleo rangaha alehako any an-tranony any a. Fa mifiry aloha izao e. So mantsy dia taraiky ny fanaterana an'ilay entana nafaran'ny eno ateriny any amin'ny fahasankaranako. Ay amin'ny valoka. Amin'ny folo ny fanaterana an'ilay entana. Zany hoe mbola manana adiny roa zany. Tena aleo rangahaka ny isanany mihitsy Linda. Etsy andray fanambojanahary no mandray bus dia any mihitsy aho vao miala. Lasa zao e. Dia izay ky zavatra ny ainako tany a. Tena ohatrany hoe ohatry ireny tsy teto ambonin'ny tany ireny a niaraka taminy. Mahagaga anany dia hoe vonateriny teo am-bavadindry dia faniny. Ary tany amin'ny hopitaly voataitra. Za koa aza ky mba gaga. Ny tanako efa misy serum no hita masoko voataitra.
Rehefa nanontaniako ilay dokotera dia hoe accident hony ah. Enjera tao anatin'izany lavaka izany dia nisy nanatitra tao aminy. Tena hafahafa nefa indriny laza fa hoe nentina tovolahy hafahafa tany aminy. Na zaza mbola mametra-panontaniana amin'izany amin'izao satria mbola reto ety amiko reto ny zavatra nomeny anahy. Eo marina hoe aky. Reto peratra sy firavaka maromaro. Firavaka misy faribolana misy kintana ao anatiny. Tena hafahafa kia. Ny tena mahagaga koa tsy nitondra vola izany ala tato an-trano nefa rehefa tonga tany amin'ny hopitaly dia nisy vola taty amiko. Ary nandoavako ny volan'ny dokotera. Ary le meto izany no entin'ilay olona tsara sitraponentina tany amin'ny dokotera teny amin'ny hopitaly koa. Iny mbola tantara hafa koa kia. Fa tantara hafa ahoana kia? Ka haino indrindray ary. Eny, meno andry foana. Natolotry ny Malagasy FM ao anao teo. Nanambady fanahy. Tantara no Soratany. Ariel sy Alktifson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Ny aina avy ity, Iasina avy ity, niaraka tamin'ny Ny aina Razafy, Fahendrena Raerinambinina, Mamitiana Jeremia ary Nalidzao. nanantotoza sy nikirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola hitoy